Salamadolo androanitsika de ndaondray raha hiresaka ny mahakasika ny oram-baratra izay nirotsaka ao an-Tananarivo renivohitra ao ary tsy vitsy tamin'ireo vahoaka moa no nitaraina fa tondraka ny rano daholo ireo tanàna izay somary iva tao an-Tananarivo renivohitra tao tamin'ity herinandro ity noho ny izay rotsakorana izay nafonja tao an-Tananarivo renivohitra izay ary niakatra dia niakatra tokoa moa ny rano tamin'izay oram-baratra izay. Mbola ao anatin'ny fiantombohan'ny fotoam-pahavaratra nefa isika amin'izao fotoana izao dia efa izany sahady ny manjo anireo vahoaka ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka aiza ho aiza ara no hiafarany izay tondra-drano lava ao Antananarivo renivohitra izay mandrapaha hijanonany izao fotoam-pahavaratra izao. Io ny fantaniana izay napetraky ny besin'ny maro manoloana an'izay fiakaran'ny rano ao Antananarivo renivohitra ao. Ny pitsopitsony mahakasika an'izay moa no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Familony diratsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay oram-baratra atao an-Tananarivo renivohitra izay dia ndaolo horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga mampalahelo tany Toamasina tany nahitana lohan'olona efa tapaka teo anoloan'ny esplanade Miami ao Toamasina tamin'iny andro omaly atoandro iny. Natopatopany ranomasina ka tody teo amin'ny torapasika ilay lohan'olona tapaka izay. Raha ny fizahana nataon'ny tompon'andraikitra dia heverina ho zaza eo amin'ny heritaona ity tapadoha ity. Mbola tsy fantatra mazava moa no antony nahatonga an'izao fahatapahan-doha izao fa mbola ao anatin'ny fanaovana fikarohana izay mety ho antony nahatonga an'izay ny mpitandron'ny filaminana any Toamasina amin'izao ankehitriny izao sy ireo tompon'andraikitra izay miandraikitra sy ireo matianina amin'izay fijerena ny loza tahaka an'izay na ny antsoina hoe médecin légiste moa izany amin'ny fiteny vahiny. Resaka zava-mahadomelina indray teny vato vehivavy 7 taona mpivarotra rongony no niraisin'ny polisy tao an-tranony. Nitaraina tany amin'ny zandary ny mpiaramonina amin'ity vehivavy ity teny vato fa ao an-tokantranony mihitsy izy no mamatotsy rongony ireo tanora ao an-tanàna. Mbola teo am-piandrasana ny mpanjifa ity ramatoa ity no tratra ny mpitandron'ny filaminana tao an-tranony niaraka tamina finosana rongony kely izay 300 isa sy lehibe 4 isa izay tao an-tranon'ity vehivavy ity taoriany izay fahatratrarana azy izay. Ary dia noentin'ny mpitandron'ny filaminana moa ity vehivavy ity mba hanaovana fanadiadiana mba ahafantarana ireo rehetra izay miray petsapetsa aminy amin'izao fivarotana rongony izao sy ireo rehetra mpamatsy azy amin'izay rongony izay. Eo amin'ny resaky ny rotsakorana indray dia ao Antananarivo renivohitra ao nahitana fiakaran'ny rano nandritra ny rotsakorana izay nisy tamin'iny androny zoma iny izay tsy vitsy tamin'ireo tanàna iva moa ny dibo-drano nandritra izay rotsakorana nikija tao Antananarivo renivohitra izay. Mafy dia mafy izay rotsakorana izay ary narahana avandra mihitsiny. Raha toa ka niandrandra an'izay rotsakorana izay efatra amin'ny ela ny vahoaka maro no niafitsoko ny hafanana izay hita fa nihaniakatra tato ato izay dia tsy vitsy tamin'ireo vahoaka ihany koa no nomenomenona nandritra izay rotsakorana izay nahadibo-drano ny tanàna iva tao Antananarivo renivohitra izay. Tao anatiny izay rotsakorana izay moa dia voatery na ato aloha ny fotoanan'ny tsenaben'ny fizahantany sy ny asa tanana izay natao teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina noho ny fahasimbana maro vokatra ilay orana tamin'izay andron'ny zoma hariva izay. Tokony hitohy sy hifarana tamin'iny andron'ny sabotsy iny moa ity hetsika ity. Maro tamin'ireo entany mpampiranty no simba sy lasan'ny rano ka tsy maintsy nampivirina izy ireo tamin'iny androny omaly maraina iny ho hiatrany ny sekretera mpanjakana izay miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
tsy maintsy ho isy araka izany ny famerenana ireo mpahambola ho an'ny mpampiranty tao anatin'izay kianjany Barea izay. Teo anatrehan'izay orana mikija tao Antananarivo renivohitra izay mo dia nilaza ny JIRAMA fa nohony izay famoronana orana artifisialy izay nataon'izy ireo no nahatonga aniny oram-baratra tao Antananarivo renivohitra iny fa tsy sanatria akory orana voajanahary ireny orana hitantsika nirotsaka ireny hoy ny orinasa JIRAMA hatrany. Ka manoloana izay dia samy niezaka naneho ny heviny ny rehetra amin'ilay hoe orana artifisialy ve sa inona no tena marina mahakasika an'ilay oram-baratra izay nahatonga ny tanàna izay dibo-drano ary tsy vitsy ireo vahoaka izay nomenomenina tao anatin'izay. Raha toa ka orana artifisialy ara, nahoana no tsy nampilaza mialoha ny JIRAMA ho an'ireo izay nampiranty tamin'ilay tsenam-barotra tao amin'ny kianja Barea ny Mahamasina hoy ireo olona izay naneho ny heviny. Ary raha toa ka oram-baratra artifisialy ilay izy nahoana no tsy afaka nampilaza mialoha ny JIRAMA amin'ireo faritra iva mba nahafahana niomana mialoha amin'izay mety ho fiakaran'ny rano izay. Ary raha toa ka oram-baratra artifisialy ilay nirotsaka tamin'iny andron'ny zoma iny nahoana no tsy tany andekaleka no nirotsaka ilay izy satria mantsy any andekaleka no tena mila an'iny amin'izay mba afaka miakatra ilay rano izay mampihodina ny milina amin'ny famokarana herinaratra ny JIRAMA. Ka noho izay dia maro ny olona izay tsy resy lahatra tamin'ny filazan'ny JIRAMA fa oram-baratra artifisialy ilay orana niseho tamin'ny andron'ny zoma iny. Ary isany naneho hevitra mahakasika an'izany Ilalatina Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao izay nilaza mazava tsara amin'izay fisiany oram-baratra artifisialy araka ny voalazan'ny JIRAMA izay ka toy izao manaraka izao ny fanambarana izay nataony tao amin'ny pejiny tao. Mahay ny teknisianina sy ny JIRAMA izay nandatsaka orana artifisialy nisy rivotra be avandra ary kotroka be ary hay ve artifisialy daholo izany ireny rehetra ireny fa ny tena moa tsy nahalala fa dia gaga araka izany hoy izy hatrany tao amin'ny pejiny tao. Fa mahay koa ny sampandraharaha mpamantatry ny toetry ny andro eto amintsika efa nahita hoe ho isy oram-baratra nanomboka tamin'iny andron'ny zoma hay artifisialy ilay izy. Tsy haiko intsony izy ity fa tena manao ilay JIRAMA eny ary fa bon weekend daholo hoy izy raha namarana ny teniny izay. Arak'izay voalazan'izay raha fakafakaina lalina dia mba isany tsy resy lahatra ny tenany amin'ny ilay fanambarany JIRAMA fa hoe artifisialy ilay orana izay nirotsaka tamin'iny andron'ny zoma iny. Na artifisialy moa na tsy artifisialy efa iny ny zava-misy dia samia manaiky daholo ary samia miaina sy mionona amin'ny zava-misy daholo amin'izao fotoana izao satria ny fiainana efa sarotra ka dia manaiky rehefa izay no voalazan'ireo teknisianina sy manam-pahaizana eo anivon'izay orinasa JIRAMA izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.